miarabantsika rehetra izay manaraka ny ty fandarana manokana ty a irahana amin'ny Andriamatoa Rasamy manana Honore Gabriel be ny tanàna Antsirabe ambony vohitra natao ity fandarana manokana ity satria maro ireo fanontaniana izay manitikitika ny saitsika rehetrarehetra any atokantrano any a mahakasika indrindra ny fitantanana ny commune ambony vohitra Antsirabe eo ihany koa ireo fanontaniana maro izay andrasantsika valiny amin'ny Andriamatoa be ny tanàna ary eto indrindra izy miaraka amintsika amin'izao iresadresaka mahakasika izay miarabanao Andriamatoa be ny tanàna. Miaraba namana rajo dia ankavaliana ampitiavana ihany koa ny itondrana ny araba omba ampiraritsoa ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana manokana izao. Raha antsika mahafantatra ny toerana misy ny firenena ny toetra rà izay lalovana ary mbola ao anatiny izany ihany koa tsika amin'izao fotoana izao tsy tazona ela fa tonga dia fanontaniana manitikitika ny saina avy hatrany Andriamatoa be ny tanàna mahakasika indrindra ny toerana misy ny commune eto amintsika amin'ny manoloana ireny toetra rà izay lalovana ary mbola ao anatiny moa tsika izany amin'izao fotoana izao. Eny tompoko tsy ny commune urbaine Antsirabe ihany fa ny commune rehetra manerana Madagasikara na ny tanan-dehibe io na ihany koa ny commune rurale dia sarotra ny toerana misy azy ary na tanatin'ny vanim-potoana izay verina hoe tanatin'ny filaminana ary dia tsy mora izany toerana izany indrindra moa amin'izao vanim-potoana izay veriko hoe anatina savorovoro kilatona kosa nefa ho ihany ny filazako azy ngambany. Raha tanatin'ny vanim-potoana izay heverintsika raha ny tanàna Antsirabe fotsiny no resahana dia fantaritsika fa hatrany amin'ny taona 7 ka hatreo amin'ny 7 raha miresaka tsika an'izay hoe autonomie financière autonomie administrative zay na ny karaha-mampiasany ary tsy ho voalohany ty tanàna Antsirabe ity fa grevy mpiasa noho izay karaha tsy voaloha izay no nahafantarana azy ary na ireo commune rurale ihany koa dia fantaritsika fa miantehatra matetika amin'ny subvention atao amin'ny fanjakana foibe misy commune ary moa reny commune rurale ireny na tsena ary tsy ananany akary maika amin'izao vanim-potoana izay manahiran'izao raha ho an'ny tanàna Antsirabe fotsiny fantaritsika manana ohatra fotodrafitrasa fandinana amin'ny fako lasa zezika amin'izao fotoana izao efa tafapetraka fiaraha-miasa amin'ny PNUD izy io hatramin'izao efa tonga tamin'ny volana janvier tao tamatavy ireo fitaovan'ireo volana oktobra tsika amin'izao fotoana izao tsy mbola tafavoaka avy eo zany fitaovana izany izay isitomana ny saina hoe raha miresaka nyty fitsinjaram-pahefany ity dia misy tokoa eo ny fahasairana amin'ny vahoaka fa na ny commune ihany koa dia isan'ny miara-sahirana amin'ny vahoaka satria ny commune na anatin'ny fotoana milamina indrindra anatin'ny vanim-potoana manahirana toy izao dia tsy afaka hoe andeo igrevy ihany koa ohatra satria dia misy ireo olona mila service toy ny famezana ny taratasy ny zazateraka tsy azo ferana fa tsy maintsy misy ny olona te hisoram-panambadiana sanatria an'izany misy fahafatesana tsy maintsy zany ho any tanan-dehibe ny fako ireo zavatra izay tsy maintsy iantsoroana etanivana zany fiadinan'ny tanàna zany dia asa tsy maintsy miandry zavatra nyseho tao anatin'ireny ary ny ely teto sy teroa hoe Andriamatoa be ny tanàna tsy hita lasa nitsoaka nisy mihitsy ary raha ireo mpanao fihetsiketsehana izay niaraka tamina solombavam-bahoaka tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna nanao faneho-kevitra nitady anao tato inona ny tena marina atao anatin'izay nisitrika marina dia enao aloha zany fa mamay ny tanàna sa ahoana amin'ny vanim-potoana toy ireny moa hoe misahotakotaka ao toy ireny dia misy foana izay fanararotan'izay fantaritsika nisy fandrobana teto rehefa vanim-potoana indraindray na fifidianana tsotra ary ne dia misy ny olona manararoatra nyreny manao construction eny ambony canal sy ny sisa ary zavatra iainana amin'izao fotoana izao dia mampalahelo fa na ity tanàna Antsirabe ity dia manana ala any amin'ny 900 hektara any ka manararoatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao io dia misy mandripaka misy mandory misy inony zany ala izany dia mitovy amin'izay ny zavatra nisy tamin'ireny fotoana ireny dia tamin'ny
ora tsy fesana nisy tonga te tokoa ngamba ny solombavam-bahoaka tanatiny reny vanim-potoany reny ny tena kosa dia teto Antsirabe foana ihany. Tsy sitrika ianao? Fantaritsika zany ben'ny tanàna dokoterinao zany isaka misy sahotakotaka dia tonga ary miatrika ny vahoaka miresaka satria dia fifampiresahana no ahafahana mamaolana ary eto dia indraindray to adino raha reny zavatra nytrangy reny hoe vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana anie zany commune zany ary misy lalàna mifehy ny fitantanana eny hatrany amin'ny fifidianana azy izay hitondra n'izany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zany ka miankina tanteraka amin'ny zava-misy mahakasika ny fanjakana fohy be ny fipetraka zany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana commune zany zay amafisiko ny teniko zay hoe ny ben'ny tanàna dokoterinao dia mifampiresaka amin'ny vahoaka hatrany ary tsisy antony andeha isitrihana satria tsy nisy ratsy natao teto ary ihany koa raha zay fampitahana natao zay dia hoy aho hoe raha to tamin'ny hiditra teto grevy karaha mampiasa tsy voaloha no niatsona ny ben'ny tanàna dokoterinao niditra teto dia vita hatramin'ny en retraité 2012 ka hatramin'ny 2022 raha toa ka tsy nanana an'ilay sampana vonjivoina na ny unité de protection civile ny tanàna Antsirabe ka nangatahany vahoaka an'Antsirabe dia mba asio na fiarabe famonoana hafa ray fotsiny ary teto fa nataony dokoterinao lasa misy anakenina eto miaraka amin'ny caserne amin'ny pompier isan'ny farantsara indrindra eto Madagasikara zay volan'ny commune Madiodio nanamboarana azy. Miresaka an'izay vonjivoina na ny pompier zay andriamatoa ben'ny tanàna nisy mbola tena mitazona ny sainy maro mahakasika antsena sabotsy ary isan'ny resaka tao anatiny nataon'ireo solombavam-bahoaka sy olona vitsivitsy zay tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ireny fotoana reny mahakasika an'izay hoe ahoana marina fitantanana andreo fanomezana ny amin'ny famaizana tsena sabotsy. Ny mivoy zavatra ratsy moa mora foana toy ny hoe mamboly vary sarotsatra kokoa fa ny ahidratsy maniry ho azy eny vao mainy tsena sabotsy dia nisy niezaka natao moa noho ny fananana an'ireo fitaovana ny famonoana afo taorian'izay dia nisy ny fionana avy hatrany tamin'ireo mpivarotra tao tsena sabotsy mahakasika amin'ny fanadiovana fandaminana ary tsy nijanona ela ihany koa dia natao ny fitadiavana vahaolana ho fanarenana ny tsena sabotsy io ary nanao ny fandondom-baravarana rehetra hatramin'ny fanjakana fohy be hatramin'ny tany ivelany hatramin'ny tsy miankina ireo tsara sitrapo rehetra ary nohon'ny fitokisana zay napetraka tamin'ny eto anivon'ny fiadinan'ny tanàna dia maro ireo olona namaly an'izany fandondom-baravarana zany ary nisy ireo fitaovana maro zay azo nisy ihany koa mpivarotra zay efa niezaka anamboatra ny tsenany fa maro be ihany koa tsy vitaka dia tsy maintsy nisy fionana fivoriana matetika be ny arahana tamin'ireo mpivarotra ary tao anatin'izany nahafahana namoaka hoe andao anamboarana fotodrafitrasa iombonana ireo fanomezana azo ireo. Misy ihany koa ny fangatahana zay nasaina nanao antsoratra ny olona ahafahana mivaliana taty aoriana ary amintsika zao miteny zao dia misy angara 5 amin'ny 5 metatra ny lavany 5 metatra ny sakany ny 4 amin'izy ireo vita tafo tanteraka misy efa natao mivarotra ihany koa angara anankiray 7 metatra vita tafo tanteraka ihany koa ary efa mamaly an'ireny fangatahana atsoratra zay ataon'ny olona reny amin'ny alalan'ny fanaovana ny dala sy ny andohy sy ny zavatra zay ilain'ny olona. Nisy anefa ny iny fanararotana iny satria dia fanarana tamin'izay ihany koa dia napetraka tetỳ amin'ny lapan'ny tanàna zay sady avotanàna no mangarahara ny fahitana azy eo mangarahara ny fandraisana an'ireny fitaovana ireny fampiasana azy ihany koa dia torak'izany arak'izay hoe nahavitana zavatra goava ary maro reny fanomezana ireny ary mbola misy zay mitazomina teto anivon'ny lapan'ny tanàna fa arak'izay teneniko izay moa hoe toetratsika gasy lay manararoatra dia nisy zay hoe fanararotana hoe andao alaina eny dia niazakazaka izay nivoriana malaky ny mpivarotra na ny solotenany dia tapaka tao anatin'izay tsy hoe tapaka avy hatrany moa fa nisy fifandroitana be tao nisy fifamaliana mihitsy azy
hoe raikitra aloha fa afindra eny atsena sabotsy a ny ametrahana an'ireo fitaovan'ireo fa ihany koa ny fampiasana azy dia ny fandroitana satria nisy ny teny hoe andao zaraina na dia samy anana simon tapaka ny soary misy kosa ny teny hoe tohizo ilay zavatra efa natomboka satria tsy mbola lay angara 5 no efa voatafo na dia fahavaratra ary ny andro fa mbola 4 ambaka n'ilay 7 metatra zany ka nahatonga andreo olona ny teny hoe tohizo a lay fametahana tafo a vitao hatramin'ny farany zay efa natomboka. Misy kosa reo izay ny teny hoe izahay dia mba te hisitraka fa andao zaraina teo ny nahatonga ny tenako moa hoe mba hahafahana nandamina an'izay a dia amin'ny anaran'ny tenako manokana akoatra n'ireo tafo 2valonjato izay azo izay mangarahara ny fahazahoana azy sy ny fampiasana azy dia nanolotra tafo amin'ny anaran'ny tenako manokana 500 isa izay tsy voazao mariko fa tsy voazao ny be ny tanàna dokterino a nanao fietsika toy izao fa afaka mijeritsika izay manana tahiry tany amin'ny 17 jolay 2024 tany a dia efa nanolotra ho an'ny fanamboaran-dalana goudron na bitume ho isika 5 fût toy izay koa tamin'ny investiture tamin'ny fahalaniana faharoa teo dia mbola nanolotra bitume na goudron ihany a enina barika ihany koa maro ny zavatra toy ireny fa ireo a no mety ho tsarotsika tsy mifangaro ve zay le am'le hoe ty le fanomezany Andriamatoa be ny tanàna manokana amin'ny anarany nisy an'ireny maribola reny ahoana zay fangaraharahan'ny fitantanana n'ireo fanomezanareo zay imbetsaka moa izy io no efa nitondrana fanazavana kanefa dia fotoana ihany koa nga am'izao amerenana hitondrana n'izany fanazavana zany a tsy nisy na raimbolanjara ka nyraisina hoe vola reny fanomezany reny ny akamaroany dia fitaovana no men'ireo mpanolotra zany na ny zanakitsika mianatra ny ivelany a na reo orinasa samihafa fa fitaovana no nomena ka dia ilay nazavaiko teo hoe nampiasaina na ny fandraisana azy na ny fampiasana azy a dia atao anatiny mangarahara ary nisy fanaraha-maso ny avy eo amin'ny ministera amponina ny solitena n'ireo mpivarotra ny eto anivon'ny fiadinan'ny tanàna ny eo anivon'ny préfecture. Raha makasika kosa indray ilay maribola izay nomeny orange dia tsy nanome volana izanizy ihany koa ny orange fa izy tenany no hanangana ilay fotodrafitrasa izay angaranakefatra hiarahana amin'ny fidambana mpivarotra ao an-tsena sabotsy ka hatreto izany dia tsy tokony hipetraka intsony ilay hoe vola satria chèque géant izay moa ilay soratra hoe 50 tapitrisa ariary 20 tapitrisa ariary ny avy amin'ny star fa fitaovana nomen'ireny olo ireny a ary ny an'ny orange manokana dia izy mihitsy no hanao ny fananganana an'izany fa ny an'ny hafa dia fitaovana ary koa satria nisy ilay olana nyresahako teo hoe ny famaly ny ady ireo mpivarotra makasika n'ilay fitaovana efa azo ka ho afindra eny an-tsena sabotsy ny andro fahavaratra ny tafo ilaina tsy ampy anefa satria 2valonjato iaho ny tafo rehetra azo nandritra ireny fotoany ireny nisy mpivarotra nefa 5,000 nisy ny sokajim-barotra dia manodididina ny 50 eo isany nahatonga n'ilay fanapahan-kevitra avy aty amin'ny tenako ary nampilamina an'ireo mpivarotra atao an-tsena sabotsy a mifamomezana manokana tsy mifangaro amin'ity ilay 2valonjato izay nampiasainy ity sy ny ambony izay nafindra eny an-tsena sabotsy fa mitokana mihitsy a lay tafo 500 isa natolotra manokana zany a mba handaminana n'izay olan'izay hoe sady ho atao ihany araka ilay fangatahan'ny ampahany amin'ireo mpivarotra hoe tohizo ny fotodrafitrasa efa natao fa hahafahana mamaly ihany koa nefany a mifangatahan'ireo hoe andao a ho zaraina ilay fitaovana misy eo. Andro vitsy lasa zay tao anatin'ireny hoe etsy-bahoaka mahavaivay ireny nisy ny fametrahana ny filoham-panjakana vaovao voatsela korytsika zany zao no nametraka ihany koa hoe tiandray ny premier ministre tsikaritra tao anatin'ny fanokevitra Andriamatoa be ny tanàna nisy le hoe fiarabana ny filoham-panjakana izay tafapetraka fantatra ihany koa nefa ny toerana politika nisan'ny Andriamatoa be ny tanàna teo alohan'izay fantaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao hoe
aiza zany misy any Andriamatobe ny tanàna amin'izao fotoan'izao tao anatin'ireo faneho-kevitra ataonao fiarabana sy ny firarian-tsoa an'ireo filoham-panjakana izay napetraka amin'izao fotoan'izao mivadika palitao ve zay le fanontaniana mipetraka avy any am-pijery sy ny mpanara-baovao sa hoe manaraka ny onjan'ny rano izay misy eo fotsiny ny Andriamatobe ny tanàna? Ny azadintsika dia ny commune dia vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Raha manaraka ny tantarantsika izay miresaka fanovana moa isika dia eo mihitsy ngamba le tokony hitondrana n'izay fanovana izay hoe raha Aremano fitondrana mijoro eo. Ny ben'ny tanàna dia manana ny vahoaka ny fidy azy ary mila valiana ny etaetan'ireny vahoaka ireny. Ny fahazaka-tenan'ny commune ara-pitantanana sy ara-bola dia tsy feno fa tsy maintsy miankina amin'ny fanjakana foibe. Nisy ny fametrahana na ny lanonana izay nokarakaraina teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay faratapany raha toa ka lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nametraka ny filoham-panjakana amin'izao fotoan'izao iverenantsika ny tany aloha hoe raha nisy fitondram-panjakana ny araha tamin'ny filoha ataoko entre parenthèse ilay hoe teo aloha amin'izao fotoan'izao ara-dalàna ataoko anaty foniteny mahakasika an'izay satria dia mbola ady hevitra be indray koa raha zany no mbola ho resahantsika eto. Fa kosa amin'ny mahavondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny commune dia raha tamin'izany fotoan'izany asa alay voan-tsaina nanana an'ireo fitaovana ilay nitenentsika hoe ho an'ny olona fonjivoina pompier anankiroa, ambulance anankiroa, fiara anankiroa hafa ny commune urbaine Antsirabe tamin'ny alalan'ny fitadiavana mpiara-miombina antoka tany ivelany. Tonga tao Tamatave ireo fitaovan'ireo amin'izany angataka ny franchise douanière an'ireo. Tsy maintsy mifanjakana fohy be mijoro eo amin'ny fotoana io. Amin'izany fotoan'izany ary tsy mora ny nangataka an'izany. Ary rehefa tonga tao amin'ny port'ny Tamatave ireo fitaovan'ireo mbola nilaina indray koa ny fandoavana ny frais de magasinage satria nijanona nandritra ny fotoana fohifohy tao ireo fitaovan'ireo. Mbola nisy ny atao hoe frais de débarquement famoahana an'ireo entan'ireo tao Tamatave. Nanao antso avo tsy maintsy amin'ny fanjakana fohy be mijoro amin'ny fotoana io ny tenako. Teo angamba ny mety tsy ampy le fahaizako le tenen'ny olona hoe manaraka n'le loko ve fa de voatery raha teo ho tafavoaka tamin'ny fotoana izay nitokanana ny kazerina teto dia voatery tsy maintsy ny tenako mitovy amin'ilay nanolotra tafo teo no nanao izay nahatafavoahana an'ireo tamin'izay mahakasika ny frais de débarquement sy ny frais de magasinage ireo. Toy izay ihany koa manaraka an'izay fanjakana fohy be izay ny commune izay tsy ataoko hoe ho an'ny tanàna Antsirabe irery fa ny commune rehetra manerana Madagasikara miezaka ny commune manaraka ny fanjakana fohy be mijoro eo azy samy mahafantatritsika fa raha ho an'ity tanàna Antsirabe ity misy ireo fitaovana izay amin'ny firenena manontolo natolotra ny filoham-pirenena ireo fitaovana fanaovan-dalana fitaovana vaventy raitra tsara fa nandritra n'izay 5 taona izay na adiny ray ary ty tanàna Antsirabe ity tsy afaka nampiasa n'ireo fitaovan'ireo ka miaraka amin'ny fanjakana fohy be azy mbola zany ny zavatra misy ary na ny fampiasana ny solika famoaham-bola anaovana fako sy ny sisa io ary dia tsy maintsy misy fifamatorana amin'ny fanjakana fohy be zay vao afaka manao famoaham-bola ianao. Amin'ny fomba ahoana moa zany ny tsy ahaizany ny ben'ny tanàna miaraka amin'izay fanjakana fohy be mijoro eo mba hahafahana mamaly ny etaeta ny vahoaka misy eo aminy akoatran'izay zavatra manokana izay mifanjakana fohy be mihitsy manorina ohatra kianja ny CSB manara-penitra ohatra ny université manara-penitra ohatra mifanjakana fohy be manorina an'izany. Amin'ny fomba ahoana moa no izy ben'ny tanàna eto amin'ity Madagasikara ity raha zay ny rafitra misy eto izay heveriko fa tena ilaina fijerevana amin'izao fotoan'izao raha iresaka fanovana isika dia toy izay ihany koa ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao fanjakana fohy be mijoro amin'izao fotoan'izao raha toka ben'ny tanàna mijery ny vahoakany fa tsy ny tenany fotsiny dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ary heveriko fa rariny ary araka ny tokony ho izy ihany koa raha toka ny araaba ny filoham-panjakana ny ben'ny tanàna Antsirabe izay araroako eto ihany koa fa nisy ny fanendrena prime ministre
dia raha rotiko zao fotoan'izao hitondrana ny fiarabana ny prime ministre voatendry amin'izao fotoan'izao a ahavita be mba tena ho tombontsoa ho an'ny vahoaka anaty fitoniana ihany koa nefa anie ny fipetrahan'izany prime ministre zay voatendry zany rehefa miresaka n'izany be ny tanàna natsirabe ambony vohitra izany a isika dia hita sy taratra ihany koa ny fivezivezena makany ivelany mijeto ambany maseto zany zao hita ohatra hoe ny ireo fianarana zay nandalovan'ny fifandraisana misy eo rosiana ny tany France eo ihany koa ny hoe président de l'association des maires de la région Vakinakaratra anao a misy ihany koa ny vice président anao amin'ny association ny ville sy ny commune aty amin'ny océan Indien ao anatin'ny vanim-potoana somary hoe mavaivay ihany ny firenena tsy afenina zany indrindra ty amin'ny lafin'ny ara-tsosialy amin'izay fifandraisanao amin'ny any ively an'izay inona ny mety hoe fitraika an'izay amin'ny fitantanana ny tanàna indrindra raha tsy ilaza fa tsy Antsirabe manokana tsy vita samirery na ny tanàna Antsirabe na ny firenetsika fantatritsika hoe ao ny tantara raha zany tanàna Antsirabe zany olo ny fiarahamonina raha teo a ny tsy maintsy toetra ananany zany olona mahabe ny tanàna zany satria eo anelanelany lay toerana mahabe ny tanàna tsy maintsy mahay mifandray midina makany amin'ny fokotany ianao satria any amin'ny fokotany ny tena hipaka hatrany amin'ny aty vilanin'ny olona ny vahaolana na ny fampandrosoana zay atao ary ararotiko eto an-dalana eto ny miresaka an'izany hoe raha iresaka fanavaozana tsika raha iresaka fanovandravitra tsika tena tokony anana ny anjara toerana zany rafitra fokotany zany a fa tsy ho zavatra ataony amin'ny fokotany dia marché public zay tena sahirana ao anatin'izany atao tsy enam-bary-panjakana zany ka any atapiny lavitra be any a no hanapaka n'izany zavatra zany mbola resaka lava be moa raha iresaka an'izany a fa misy ny fotoana zay mbola iresahantsika angambany a na ho an'ny androany na amin'ny fotoana manaraka misy ny tsy maintsy kosa ihany koa amin'ny maha commune zay tsy maintsy irahana miasa ihany koa amin'ny eto toerana eo anivon'ny fanjakana fohy be eny amin'ny orinasa tsy miankina ary fa tsy vitan'izay fa tsy maintsy tadiavina hatramin'ny fifandraisana any ivelany zay amin'izao vanim-potoana resahan'izao tokoa dia mahaliana ny olona zay hoe fifandraisana zay ananana amin'ny toerana zay nandalovana amin'ny fianarana zay natao zay hoe inona mba azonao atao satria dia na amin'ny toerana mahabe ny tanàna fotsiny dia efa andraikitra zay fa ma olo-pirenena amin'ny fahalalana ny ratovina sy zay azo na tany an-dakilasy na ny fiarahamonina ny ainana dia entina anasoavana ny paraitanindrazana tsy voatery eto amin'ny toerana mahabe ny tanàna ihany zay toerana andalovana zany toerana zany a no ahafahana mitondra asa fampandrosoana no ahafahana manasoa mpiarabelona ahafahana manasoa ny paraitanindrazana ka eto ny tenako a manoloana ny zava-misy iainana amin'izao fotoan'izao zay fantatritsika ny hetsika faniriana etaeta tsy ny tanorantsika eto Madagasikara rery io fa rivotra mitsoka zany fananana etaeta mitady ny metimety kokoa ny tsaratsara kokoa izany dia mety menjera ary mety menjera amin'ny toerana samihafa fa ny azo ilazaina an'io aloha raha ho an'ny tenako manokana zay nilalovan'ny firenena hafa tamin'izany andro zany zay toerana nandratovana fianarana sy mipetrahana nandritra ny fito taona latsaka eny taona mahery teo moa dia tany Russie lay tenena hoe perestroika amin'ny tenin' zareo voambolana rosianina moa zany a fa ny andikana azy raha tsy voambolana malagasy maromaro vao mahadika azy toy izay koa raha amin'ny teny frantsay hoe refondation ve restructuration ve reconstruction ve tambatambatra maromaro ary toy izay koa raha ho tenentsika amin'ny teny gasy dia fanarenana fanorenana fanavaozana mitambatra zay vao mety mahadika azy ka zay mahatonga ny voambolana io hoe tsy voadika amina voambolana anankiray fa maharafitra zavatra be dia be nefa izy io na ny lafiny ara-politika na ny lafiny ara-toekarena na ny lafiny ara-kolotsaina ara-tsosialy zay iveriko ngambany satria dia zavatra ngeza be dia be ny zavatra azo resahana ao anatin'io a ary indrindraindrindra
tsy ny maharatsy na ny mahatsara azy fa misy ny zavatra azotsika hotsoahana antsiana anamboarana mety ho lalantsika satria dia azo lazaina fa io lay antsoina hoe perestroika na perestroika am'teny itenena mahazatra azy moa io zavatra zay etaeta na ny mba faniritsika zay hoeto io ny tena dia ny aina ny talohany tao anatiny ary tao ariana ny vanimpotoana lay tenenina io ary handeha ho lalovany firenena malagasy amin'izao fotoan'izao misy ny mety ho aizy mety ny ho tandremana ao anatin'izany fanantanterahana etaeta zany a mba tsy hivily sanatrian'izany any amin'ny lasa fifankahalana fifanenjehana ny fahadisoana fahavalo lasa diso adversaire satria dia ilay fahantrana lay jerotapaka ny fako raha ety andreny vohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana zany ny fahavalo a tokony hoatrehana na atao hoe adversaire tokony hoatrehana ao anatin'izao zavatra iainan'izao a fa tsy sanatria ny malagasy samy malagasy zay samy mipetraka ao anatin'ilay toerana hoe mpanohitra mpitondra laha ny andro ao anatin'izay fifanenjehan'izay tsika nefa dia misy ny fahavalo iombonana misy ny adversaire iombonana dia ilay nambara teo ny mahakasika an'izay a iveriko ngamba tokony tsy maintsy ho raisiko adidy ny mamadika ny tahirikevitra tsy vitany hoe tahirikevitra fa satria hoe zavatra ny ainana mahakasika an'izany perestroika na perestroika izany ho boky tsy hoe akory zavatra tsy maintsy andeha ho ampiarina zavatra tsy maintsy ho enona zavatra tsy maintsy ho arahany fa misy ny zavatra ratsy zay tokony ho tandremana ny mety ho voka-dratsy fa ihany koa ny zavatra mety ho tsara zay mety a azo alaina ao anatin'izany aka ohatra iray ao anatiny a ny zavatra tsara ao anatiny ohatra dia raha tonga hatrany amin'ny firesahana mahakasika ny kolotsaina fa raha ao anatin'ny alphabet russe ohatra dia ny lettre farany dia ny lettre ia zay le teneny hoe aira mivadika iny izy nydikan'iny dia za zany hoe tsy mipetraka ny atao hoe fitiavatena ary raha ny anatra langue voalohany zay ny anatra langue russe dia ny verbe nampianarina anay a dia ny verbe amin'ny teny frantsay travailler fa rabotat ka misy hatrany amina kolotsaina azy dia mety misy ny zavatra azo raisina hostomina fa misy ihany koa ny zavatra zay tokony hosoroana mba tsy ho lasa any amin'ilay a voka-dratsiny ka iveriko fa adidy ary tokony anaovan'ny tena ezaka angambany a ny mamoaka an'izany a ho boky tsy araka ireo zay hitantsika ny anatin'ny google sy zavatra mety hotrandrahantsika fa amin'ny fomba fijery lay olona ny ainan'lay izy a na ny talohany na ny tao anatiny a na ny tao arinany zany atao hoe perestroika tany Russie zany isan'ny fitakiana zay retsika matetika ny anatin'le hetsy bahoakany hoe fanovana rafitra ao anatin'izay fanovana rafitra zay ve tonga hatrany amin'ny hoe fialana amin'ny frantsay zay manatantara tokoa ny Madagasikara no amin'ny hoe fanjanahana sotray ianao manana fifandraisana ny tany Rosia sy ny any ivelany rehetrarehetrany a manahoana ny ametrahano an'izay zavatra hoe hiala amin'ny rafitra frantsay ve tsika ny amin'le hoe fanovana rafitra zay amin'ny fomba fijeriny raha-pirenena amin'ny akapobe ndray zay fa tsy hoe ho anatsira be manokana andriamatobe ny tanàna miresaka diplomasia moa tsika ao anatin'izany ary mifampiankina tanteraka amin'ny eto anatiny a ny hafahana manana diplomasia hoe aiza marina ny zavatra ho ataontsika ny zavatra azo tenenina mba hahafahantsika tena manana safidy tsara ao anatin'izay diplomasia ho ampiaran'izay dia isika rehetra mihitsy isika malagasy rehetra mihitsy no mila manova ary vonina ao anatin'izay hoe mila miasa mila mamokatra eto atoerana mba hahafahana amin'ny safidy ny diplomasia ho raisina ahafahana miady varotra fa tsy hisy firenena ifandray aminao ka ny tombontsoanao no hojereny zany fa tsy maintsy a ny tombontsoany ka na hiaraka amin'ny frantsay na hiaraka amin'ny rosianina na hiaraka amin'izy dia tena miankina be amin'ny zavatra zay ataontsika eto hoe ny sakafontsika ny vary ny lafarinina vitantsika eto ve ny mamokatra azy eto dia miankina amin'izay ny ananantsika safidy fa raha ny diplomasia zay mahavoatery ataontsika amin'izao fotoan'izao hoe anao diplomasia ny mpangataka foana dia io ny mpamatsy vola
ny firenena zay atreto aloha firenena tandrefana ny tena iarahantsika dia izy no ametraka ny fepetra ny condition rehetra iarahana miasa zay tsy makany amin'ny tombotsoa ho atsika tsy afaka miady varotra akory sika ao anatiny azy fa raha misy ny fahavononana eo amintsika dia afaka misafidy lalana hafa fa raha ny hevitra manokana nefa mety misy ny tombotsoa avy any amin'ny fifandraisana ny firenena tatsinanina toa ny Russie, Chine sy ireo firenena hafa ao anatin'izay sokajiana ho firenena tatsinanana izay ka ny zay hoe diversifiena fanasiana karazana fifandraisana ara-diplomatika ara-toekarena sy fifandraisana amina firenena betsak'izay ny tokony ho ezahantsika dia ahafahantsika mametraka ady varotra mafimafy kokoa ny fisokafantsika amin'ny firenena tatsinanina ohatra amin'izay fotoan'izay dia mba ahafahantsika miady varotra mafimafy kokoa rehefa hifandray amin'ny firenena tandrefana isika fa tsy ny lalana hoe ndao hialato dia andao hifindrato no ahafahantsika manana na mahazo tombony anatin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany ary tokony anaovantsika ezaka ny fialana amin'ny diplomasiany hoe diplomasian'ny mpangataka io fa ny mpangataka dia ny olona manome foana ny mametraka ny condition na ny fepetra irahana miasa raha toka mbola izay foana ny diplomasia ho ampiaritsika eto izy ireny hoe tsisy takalo na hoe tambiny ho aty aminao manokana satria anisan'ny nahavoatontony ihany koa ny reny resaka fivarotana tany hoe be ny tanàna misy any tany ery amin'ny golf amidy amin'ny ohatr' zao ery amin'ny piste mandeha zany zay feo zay raha iriary asa ny vahintsika manahoana zay resabe mahakasika ny tany indray io moa hoe misy mifanararotana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia voaresaka na ny zavatra tsy mitombona zay voizina aka ohatra hoe raha tany eny amin'ny piste zany ho an-tanàna Antsirabe ny mahapiste amin'ny piste dia ny course saovan'ny tamin'ny fotoan'androny ary fantatritsika samy mahafantatra ny rehetra fa efa nihoatra ny 20 taona zany tany eny amin'ny piste zany tsy teo ambany fitantanan'ny commune ndraindray dia voatonona hatramina tanin'olon-tsotra hoe terrain Karmali ny anarany ary hoe terrain Karmali tany an'olon-tsotra tsy hanana ny commune fahefana tany efa nafindra tamin'ny andro fitantanana izay tsy tononoko moa satria tsy fombako ny mitonona olona anatina fitondrany fa fantatritsika hoe tamin'izany fotoana zany iza no maire teto ary iza no chef de région dia nafindra tany amin'ny faritra ny fitantanana zany tany teny amin'ny piste zany zany vélodrome zany zany parc de l'est zany efa tamin'izany fotoana zany nafindra tany amin'ny faritra ny fitantanana zany ka tsy misy tokony koresahana mahakasika ny commune zany mahakasika ny toerana hafa indray ny golf zany moa nisan'ny mampiresaka dia eto dia resahako fa ny golf dia mbola voateraka ny tenako ary mbola misy ary angamba ny olona teraka tany alohan'izany efa golf io toerana io fa ny mpitatana azy no miovaova raha vazana no nitatana an'izany tamin'izao zany zay lasa gasy taty aoriana dia fampanofana mampanofa an'ireny toerana ireny ny commune satria reny olona mampiasa an'ireny kianja ireny dia mandovola aty amin'ny commune ary tsy mibe ny tanàna manapaka an'izany zay tsara mahafantatra fa ny eo anivon'ny rafitra mpanolo-tsaina no hitondrana raha toka misy fiovana ny fitantanana an'izany raha misy fiovana ny ofan'izany zay tenenina hoe ny sonitra ny ofany fampanofana an'izany terrain golf zany dia manatateraka mibe ny tanàna ao anatin'izany zay amafisiko eto fa fampanofana zany terrain golf zany fa araka ny voalazako moa hoe ny mamafy manaparitaka mivoy zavatra ratsy matetika dia mora ary ny fitantanam-bola dia tsara amafisiny eto fa ny fitantanam-bola ity anivon'ny voniboka isinjara-pahefana indrindra fa commune urbaine de première catégorie dia tsy tatana mibe ny tanàna eto ambony latabatra na ato anaty tiroarany na any amin'ny banque primaireny fa tsy maintsy any amin'ny tahirim-bola-panjakana ka na mifampidirana azy na mifamoahana azy dia tsy maintsy manaraka andreo pitsopitsony rehetra zay eo ambany fanaraha-maso ny fanjakana foibe rehetra ray manontolo ny famoahana sy fampidirana andreny vola-panjakana ireny manapetra ny fotoanantsika satria resaka eto ihany raha ny fanontaniana zay manitikitika ny saina fa fanontaniana tokana no amaranantsika n'izao dinidinika zao andre matobe ny tanàna zay hoe tena valinao anatin'ny teny foy sady mahitsy feo mandeha ary resaka mandeha tsy seroa no hoe
andriamatoabe ny tanàna dia fianakaviana daholo miasa ao amin'ny commune, fianakaviana daholo no miasa no mahazo ny fivarotana ao an-tsena sabotsy. Ahoana mahakasika an'izay? Tsara ho fantatritsika fa ny fampidirana mpiasa eto anivo ny fiadinan'ny tanàna dia misy procédure tsy maintsy arahana, tsy hoe afaka mampiditra mpiasa foana akory ny maire amin'ny fotoana izay tiany atao na olona izy, fa ny isan'ny mpiasan'ny commune dia voafetra, fa ny hoe misy miala na misy mivoaka retraite dia ireny ny poste azo ampidirana olona ary tsy maintsy manaraka ny procédure fampidirana mpiasa. Misy directeur firy, misy adjoint au maire, misy olona betsaka ato. Raha mijery tsika angambany tsy hitako hoe iza ny misy rohim-pihavanana. Eny fa na dia eo ary ny tenako hoe olona teraka teto Antsirabe, génération fahaenina raha ny fihaviana avy eto Antsirabe, mety hisy ary ny olona izay raha tsy efa mifampitantara vao mahafantatra ny tenako hoe fianakaviana. Andriamatoabe ny tanàna tapitra sady ny fotoanantsika satria manapitra ny fiarahana isaorana ianao nanaiky resadresaka tato anatin'ity fandarana manokana ity azo antoka hoe mbola isy ny fotoana izay iverenantsika anohizana izay resadresaka izay fa ny anio aloha dia farahanantsika hatreo mankasitraka Andriamatoabe ny tanàna. Mankasitraka tao. Isaorana ihany koa ianareo mpijery izay naharitra nijery hatramin'ny farany ny teknisianina atao ambadiky ny fankatsary tao ihany koa tolorana fisaorana dia amin'ny manaraka indray ary.